fiahinam-piarabelona zany a na mahazatra ny sofintsika ihany koa indraindray amin'ny fiteny frantsay hoe protection sociale dia ny hamaritana azy na ny anarana fiantso azy ary aloha de misy maromaro ihany. Ny mpifandarana asa tantany mifidy zao de mampiasa ny hoe fiahinam-piarabelona. Misy koa nefa ny olona miteny hoe sosialim-bahoaka, zay lafin'izay a somary misy hevitra idéôlôjika kely ihany. Ary misy a ny mandika azy ara-baky teny avy amin'ny teny frantsay hoe fiahina ara-tsosialy. Raha ny ato mifidy a dia ny safidiny hoe fiahinam-piarabelona noho ireto antony manaraka ireto. Manakaikikaiky kokoa ny foto-kevitra sy ny fanahin'ilay atao hoe protection sociale amin'ny fiteny frantsay a ny voizin'ilay hoe fiahinam-piarabelona. Ny olombelona samy olombelona aloha no mifampià, mazava ho azy kosa aloha zay. Kanefany a io olombelona io a dia hatrany am-boaka de efa mila fiahina ny reny a mitondra vohoka. Teraka ny ankizy a, ny zaza, ny adolantseto, ny tanora, misy karazana fiahina atao aminy ihany koa. Rehefa lehibe tokony miasa mana-tokantrano, manana fotom-pivelomana mazava de misy fiahinam-piarabelona mifanaraka amin'izay ary farany a rehefa ao anatin'ny fahanterana de misy ihany koa fiahinam-piarabelona mifanaraka amin'izay. Ny fiahinam-piarabelona zany de fitambaran'ny asa na tetik'asa na programan'asa ataon'ny fitondram-panjakana anankiray ho an'ny mponina eo aminy. Dikan'izay zany a de misy ny teti-bolam-panjakana tokony atokana ho an'ny fiahinam-piarabelona. Dia mantatra, horonan-tsary fohy no vokarin'ny FID, izarana aloha hevitra samihafa manodidina ny fiahinam-piarabelona.